أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين. درس فنيتا أني وتلتتك أن تمبني إزاو تتوليزاو أريتسودان سفنديا باليمنا أني هوان پمناني محمد صلى الله عليه وسلم si ireu havani ari ireu fanakaviani faindinda ireu nanaraka ni surdalani hata amni andu faran ripenu ajaina ampifadiana si ampitiavana nu anulura ku isikariita anetukatanu ze manaraka izau fandarana izau amniteni firariansua manawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parasita kantumtika Allah subhanahu wa ta'ala nirisadisa katika andruani anatini minita vitsivitsi izayaratsika yetu dia mikasika ni valsua na yankowi tumutsua amni vulana Ramadan. Aripenu ajaina marutukua iri utumutsua miandi isikapinu Islamu isanandu faindinda amni vulana Ramadani taakaizau satia Allah subhanahu wa ta'ala dia nanukana yuftona yu huani panupun raha hutanisaitika ni ansasatsasan amnizani valsua na tumbutsua izani dia izay asika azavaina silazaina anatin minita vitsivitsizay volumi la fandaratsika ripiaino hajaina fa tamni vulana Ramadan nu nampidinen Allah subhanahu wa ta'ala ni bukmasna al-Quran izay surdala na mahiti nusadi mazava tsara huani pinu Islam. Arakan nambaran tumtsika Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim nawi shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Izemdika manawi ni vulana Ramadani dia vulana izay nampidina ni Allah subhanahu wa ta'ala ni Quran. Shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas andiya zanwi hadith ni zana kulumbila ari hampafantatra ni faha marinan. Anisan valsua si tumbutsua lehibe ni vulana Ramadan dia ni vulana Ramadan dia vulana ni hatsarana si ni haswavan satia voilazan tumtsika Allah subhanahu wa ta'ala fa iti vulana Ramadaniti dia hitaritanan zana kulumbila amni hatsarana ka hahazawani tumbutsua si valsua maru samihaf. Anatin vulana Ramadhani iyankuwa dia futuana fampienana ni asarati sadi famtumbuana ni asa tsara nawi asasua zanwe awanatin vulana Ramadhan izemisetska zozani futuna ze fampienana ireo asarati ar futuna famtumbuna bibikukua ireo asasua na asatsara. Bula ato anatin vulana Ramadhani itiyankuwa ripenu wajena dia nu nampanantena ni apanupun tumtsika Allah subhanahu wa ta'ala fa hamali ireu hataka sivavakarita izay ataonizireu manditra niti vulana ty sady miaro ireu panumpu mba tsy hiditra aminy afobe. Izany rehetra izany dia anisan'ny valsoa lehibe izay tsy misy toa azy zay miandratsika anatin ty volana Ramadan ty. Ripeno ajaina mbola tsy mitsahatra ny fanazavana mikasika izany fahasoavana valsoa lehibe amin'ny volana Ramadan zany dia ny volana Ramadan ihany koa dia nataony Allah subhanahu wa ta'ala ho famelan-keloka ny Allah amin'ny ireo mpifehivava zany hoe handraisana famelan-keloka amin'ireo mpifehivava. Araka nambaran paminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam manawi man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nizaniza manatanteraka ny fifehezana amin'ny volana Ramadan amin'ny finoana marina ary amin'ny fanantenana ahazo valsoa dia hufafainy Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotana zany ahazo ny famelan-keloka ny tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Ripeno ajaina natokana mba ho fanadiovana fanadiovampo izany volana izany ka amin'izany no hanokafany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala ni vavahadin paradisa
ary hanidiny koa ny vavahadiny afbe amin'ny ty volana ramadhany izay misy atsika ity. Izany volana ramadhany zany ihany koa dia volany fandeferana, volana ny fandeferana, fahamarinana, fankatoavana ary fiaritana. Andao inotsika ny teny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama mikasika izany rehetra izany. Araka ny hadith izay nitateriny Abu Huraira, mpaminany sallallahu alayhi wa sallama dia ny teny manawi: idha kana awwalu laylatun min shahri ramadan sufidati shayatin wa muraddati aljinna wa ghulikat abwab an-nar ari falam yuftaha minha bab. Zany izay midika manawi rehefa tonga ny andro alina voalohany amin'ny volana Ramadan dia voafatotra avokoa ireo shaitany ary tahaka izany koa ireo jiny mpanao ny ratsy amin'ny zanak'olombelona, ary mihidy ny varavarany afobe, tsy misy misokatra na dia iray aza, ary misokatra ny varavarany paradisa, tsy misy mikatona na dia iray aza, ary misy feo izay manakoako no sady androntona manao hoe miantsoantso manao hoe ry mpanao tsara, ry mpankatia tsara, manatona, o ry mpanao ratsy, o ry mpankatia fanaovana ny ratsy, miomoramora eky ianao. Ary marobe ny vahoaka ho avoakany Allahu subhanahu wa ta'ala avy ao amin'ny afobe isakan'ny alina ny Ramadan. Engany isika onisan zany. Tsy mitsatra mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadith hafa izy niteny manao hoe as-salatu al-khamsa wal-jum'a ila jum'a wa ramadani ila ramadan. Izay midika izany manao hoe ny swala indimy isanandro ary ny juma ka hatramin'ny juma ary ny ramadany hatramin'ny ramadany, manaraka dia mamafa ny fahotana rehetra ankoatra n'ireo fahotana lehibe. Noho zany midika izany rahalay sy anabavy fa ny fanatanterahana ny vavaka indimy isanandro, ny juma manelan'ny juma, ny ramadhany manelan'ny ramadhany, dia mamafa tanteraka ny fahotana. Ary misy hadith hafa ny Aisha vadiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama miteny manao hoe kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ajwada ma yakunu Ramadan. Izay midika manao hoe rehefa tonga ny volana Ramadan miezaka manome bebe kokoa mpaminany sallallahu alayhi wa sallama mihoatra fanomezana andavanandro. Noho zany rahalay sy anabavy miezah isika mpanaraka finoana Islam mamoaka manampy ireo namana Islam zay sahirana ara-pivelomana, ary amin'ny ty volana Ramadan ity ihany koa tsy maintsy anaovantsika ataotsika ny manalavitra ny ireo toetra ratsy tsy mendrika toy ny fifosafosana sy ny fitenena ratsy sy ny zava-dratsy rehetra. Izay sy zay ry rahalay sy anabavy ray aman-dreny ajaina isany no fampatsiahivana kely no azoko aroso atsika amin'ity androany ity. Insha Allahu amin'ny manaraka indray isika manao ny loha hevitra hafa. Ingany Allahu subhanahu wa ta'ala andray ny fifezanatsika sy ny asa soa rehetra izay ataotsika mandritra n'ity volana Ramadan ity. Subhanallahu wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.